Nafanay tokoa ny troisième mi-temps zany ho an'ny Makita Madagasikara ireny. Eo an'ny taranja volleyball kosa indray dia evi fara-paraingiko ny fifanana ho an'ny eto Analamanga. Aloha manasa-dalana roa no nitanterahana teo amin'ny vehivavy sy teo ihany koa ny an'ny lehilahy division voalohany no nitanterahana omaly sy androany tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ka teo amin'ny lehilahy dia fantatra fa tafita eo amin'ny famaranana ny VBCD sy ny COSFA ary ny eo amin'ny vehivavy kosa dia mbola ny VBCD sy ny AMVB voalohany no hiatrika ny lalao famaranana. Ny VBCD sy ny COSFA no tafita hiatrika ny lalao famaranana eo amin'ny Sokajy division voalohany fedina ny tompon-daka ny ligina Analamanga eo amin'ny taranja volleyball. Io maraina io no nitanterahana atetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ny lalao manasa-dalana. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny VBCD manao akanjo manga sy ny Tico manao akanjo fotsy. Resin'ny VBCD tamin'ny seta 3-0 teto ny Tico, 5-7-0, 5-7-7, 5-7-3. Tany amin'ny seta fahatelo farany no hita ho tena niady ity lalao an'ny Tico sy ny VBCD ity. Teo amin'ny lalao manasa-dalana faharoa kosa izay nihaonan'ny COSFA sy ny 3F ANS dia nialan-darana teo amin'ny seta 2-0 ary zareo avetsy amin'ny 3F ANS rehefa nitarika tamin'ny seta 2 ry zareo miaramila. Tsy nitovy masy teto ny fomba fijery ny mpitsara sy ireo mpilalao ka dia nisitaka tsy anohy ny lalao tsony ny 3F ANS. Eo amin'ny Sokajy zazavavy kosa indray division voalohany ihany dia ny VBCD sy ny AMVB voalohany no hiatrika ny lalao famaranana eo amin'izany fedina ny tompon-daka ny ligina Analamanga izany ihany. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao manasa-dalana izay nikatrohan'ny VBCD sy ny Asia manao akanjo manga. Mazava ihany koa teto ny voan'ny VBCD mpandresy tamin'ny seta 3-0. 5-20 no 6-20, 5-20 no 8-20, 5-20 no 7-20. Teo amin'ny Sokajy junior dia nitanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity ihany koa ny lalao manasa-dalana ka tafita hiatrika ny lalao famaranana ny Asia sy ny VBCD ihany koa. Ity lalao manasa-dalana arahantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny Asia manao akanjo mavo izay mikatroka amin'ny voara. Voaka nandresy tamin'ny seta 3-1 teto ny Asia, 5-20 no 2-20, 20 no 5-20, 5-20 no 5-20, 5-20 no 7-20. Teo amin'ny lalao manasa-dalana ho an'ny VBCD sy ny 3F ANS kosa dia nivoaka nandresy tamin'ny seta 3-0 ny VBCD, 5-20 no 20, 5-20 no 2-20, 5-20 no 6-20.